antsoy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka manome voninahitra ahy ianao. Salamo fahadimapolo andiny fahadimambifolo misy an'izay tenin'Andriamanitra izay ary izay bokin'ny salamo izay ihany koa noentinay miaraba manokana anao. Aoka hotahina ianao ny ankohonanao ny asa fivelomanao ny fahasalamanao izay rehetra ataon'ny tananao na ny ara-panahinao indridradridra dia aoko hotahina, aoko hofeno ny fitahina. Fitahina moa dia misy karazany efatra, dia na ny ara-pitiavana, ny ara-pahasalamana, ny ara-panahy, ny amin'ny ara-pitaovana sy ny ara-bola, dia aoka hofeno ny fitahina ho anao ao anatin'izao fandaran'izao. Ny firarianay dia hoe hikorina amin'ny alalan'izao fitaovana izao hipitany amin'ny fitaovana izay jerevanao anay ny herin'Andriamanitra ary ho tongany aminao ary dia ndray an'izany fitahina sy fahasoavana ary izany firari-tsoa zany ianao. Tenako pasteur Varesa miarabanao pasteur Tofo. Ampifaliana tompoko no entinay mandroso ato anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fahitalavitra na onjam-peo ity izay anaranao ny fandarana ihany koa na amin'ny YouTube na ny Facebook izay anaranao an'izao fandarana izao. Azonao atao manaraka ny fandarana amin'ny page Facebook ny Amitié Chapelle Internationale Distribution, dia hitanao daholo ny fandarana rehetra izay arahanao eto amin'ity onjam-peo na fahitalavitra ety. Mianatra tanitsika ny bokin'ny Levitikosy na ny fisoronana ary tsara foana moa zany ny manamarika pasteur Alvarez misy amin'reto olondreto malagasy aty ampitan-dranomasina ity no maniry mba ho adika amin'ny teny vahiny, amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay ny fandarantsika, dia efa eo am-panatanterahana zany mihitsy ny tenanay satria na dia malagasy aza dia misy tsy mahazo teny malagasy, misy ihany koa nefa ny vahiny mila vonjena satria ny Baiboly dia miteny manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana ho avolombelona firenena rehetra dia vao tonga ny farany hotoriana amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny dia ireo teny-pirenena anankiroa ireo no tratra aloha atoato zany hoe ny teny frantsay sy ny teny anglisy dia efa tsy ho ela zay zavatra izay. Ina ry pasteur fanampanorenana izay no lesitsika androany fa hivavaka alohantsika alohan'ny hidirantsika lalany amin'izay. Dahoary tompoko. Raha eo zava-dehibe ao anay tokoa ny mianatra ny teninao satria rehefa mianatra ny teninao zay dia sady mianatra ny mombanao Andriamanitra, ny fiainanao Andriamanitra, ny ao am-ponao lalina Andriamanitra. Rehefa mianatra nyity teninao ity zay anatin'ny Baiboly dia mahita ny toetranao ato izay ary dia mahita ihany koa zay ny toetranay satria ny tenin'Andriamanitra dia fitaratra hijerevanay ny tsy mety sy ny tsara tokony ho tohizana, dia mahita ny toetranay zay mahita ny toetra ny hafa ihany koa ato anatin'ny teninao. Koa dia mangataka ny fahazavan-tsaina farany hitan-tsaina fampianarana avy any amin'ny fanahy masina. Tay manokana tompo ity fotoana fanay mianatra ny teninao ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lasa tsika pasteur Levitikosy toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha misy olona manao izay mahadiso ka manotatsy nahy amin'ny zava-mason'i Jehovah dia hitondra fanatim-panoherany ho an'i Jehovah izy, dia ondry lahy tsy misy kilema koa sekely volafotsy no anombananao azy araka ny sekely masina ho fanatim-panoherana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia onerany ary ampiany tonga ahafahenina ka atolony ampisorona ary ny mpisorona anao fanavotanao azy amin'ny ondry lahy atao fanatim-panoherana dia avelany elony. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony atao ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah nefa tsy fantany zany ka mameloko azy ary mitondra ny elony izy, dia hitondra ondry lahy tsy misy kilema izy araka ny anombananao azy ho fanatim-panoherana ho any amin'ny mpisorona ary mpisorona no fanavotanao azy no niotatsinahy izay nahadiso azy nefa tsy fantany dia avelany elony. Dia fanatim-panoherana izany fa efa meloko tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'ny Jehovah fa mandainga amin'ny namany ny amin'izay nampitahirizina azy na amin'ny zavatra notana notsatoka na amin'ny nalaina-keriny nefa nampahoriny namany na mahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany sady menentsy to ny amin'izay mety ho fahotany olona satria nanota izy ka meloko, dia hanombotra izay nalaina an-keriny na izay tamin'ny fampahoriana na izay nampatahirizina azy na izay zavatra very hitany na izay rehetra ny anenana tsy to
dia hanonitra toraka zany izy sady anampy azy koa ho tonga fahenina ka omeny ilay tomponjavatra amin'ny andro anytera ny fanatim-panoerana izany ary ny fanatim-panoerana hoentiny amin'ny Jehova dia ondrolahy tsy misy kilema araka ny anambananao azy fanatim-panoerana ho any amin'ny mpisorona ary misorona nao fanavotanao azy eo anatrehan'i Jehova dia avelany elony na inona fahadisoana nataony pasteur. Na inona fahadisoana nataony dia avela ny elony. Ony tenin'ny soratra masina any amin'ny bokin'ny oabolana 20:7 manao hoe izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindram-poa hoy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Eto amin'ity andalatsoratra masina ity moa zany misy sokajina ohatrany hoe fahotana anankitelo resahana eo pasteur Alvarez. Fa ny zavatra hitovizan'ilay izy dia hoe fanonerana ny amin'izay fahotana nataon'ny olona izay. Raha fitinitsika kely ny resaka efa niresantsika teo aloha mahakasika ny hoe fanatitra hodorana, fanatitra hohanina, fanatim-pihavanana, fanatitra noho ny ota. Ary eto indray dia miresaka amin'ity fanatim-panoerana ity dia ny tena marina dia mifono zavatra anankiray ihany. Dia resaka nanota ny olona anankiray dia misy fanatitra ao ambadika izay zavatra izay. Inona moa ny tian'ny Baiboly resahana? Ny tian'ny Baiboly resahana dia tahaka an'izao. Ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny mpitoroteny any manao hoe tsy misy olona ety ambonin'ny tany izay nanao tsara ozy ka tsy nanota. Ary ao amin'ny Romana 7:20 dia izy manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra na dia iray azy. Fahafatesana ny tambony ota zany hoe niza tsika nanota ry havana malalo amin'ny tompo dia nomendrika ho antsika noho izay fahotana nataontsika izay dia fanamelohana ny amin'izay ny didim-pitsarana, fanamelohana ho faty zay ny didim-pitsarana hoe fahafatesana no tambony ota ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny famonram-pon'Andriamanitra dia ny andalatsoratra masina amin'ny Jaona 7:9 dia misy dikateny milaza manao hoe no tiavan'Andriamanitra fatratra loatra izao tontolo izao ka ny rahany sy nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very na ho faty izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany ka raha tokony tsika no faty hanomitra zay fahotana vitantsika izay ny amin'ny fahaverezana dia nanao sakana angezabe Andriamanitra tamina ny rahany any Jesosy Kristy Tompo mba ho avitra noho ny fahotantsika. Amarin'ny soratra masina zany eto amin'ny Isaia 3:10 pasteur Alvarez raha mba azonao vakina ny 10 sy ny manaraka hoe iny ary Isaia 3:10 sy ny manaraka vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy ampangirifiry azy rehefa nanolotra fanatim-panoerana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany. Zay nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy ampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panoerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro. Jereo tsara pasteur raha ohatra hoe mianatra an'ity Isaia 3:10 tsika mbola ho avy moa ny fotoana ianarana anio amin'ny Tsiprie dia misy zavatra maromaro nentin'i Jesosy teo mahakasika ity fanatim-panoerana ity. Dia voalohany amin'ireny ny famonjena ny fanahintsika tao anatin'izany nitondran'ny aretintsika io zay volazan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny olombelona rehetrarehetra noho ny fahotana dia marary avokoa narary kanefa dia zao nentin'i Jesosy daholo zany aretintsika izany izy dia voalefina ny fahadisoantsika nandatsaka ny rany izy ho famelan-keloko satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloko. Tao amin'i Jesosy no nazera ny ozona rehetrarehetra teo amin'ny fiainantsika nitondra karazana ozona na ozona inona dia tsy tokony nisy kristianina voaozona zany tsony fa eo amin'i Jesosy no mifarana na hoe tapaka tarangana ny ozona rehetrarehetra noho nylay herin'ilay fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary eto dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe nefa sitraky Jehova ny anoritoro sy ampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panoerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro. Inona moa le fanatim-panoerana andresahana teto? Le fanatim-panoerana andresahana teto dia Jesosy Kristy Tompo natao fanatitra teo ambony azy fijaliana, nanolotra ny tena no fanatitra teo ambony azy fijaliana dia maty noho ny amin'ny fahotantsika
ary ao arinan'izao izy mivolaza ny soratra masina eto dia izao ahita taranaka izy sady andro maro inona ny taranaka tiano resana eto le taranaka zany pasteur Alvarez dia ireo olona rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra rehetra maneran-tany manerana an'izao tontolo zao zay manantona an'Andriamanitra ka mibebaka amin'ny fahotany dia lasa taranaka voafidy lasa taranaka ao amin'Andriamanitra daholo lasa tonga zanak'Andriamanitra avokoa ny olona rehetrarehetra zay manolotra ny tena no an'Andriamanitra na dia ataoko hoe aty amin'ny firenena gentlis na izana izy io na malagasy io na japonais na chinois na amerikana na frantsay na jios na gentlis ka nanolotra ny tena no an'Andriamanitra dia izao lasa taranaki Abrahama ihany koa ireny olona ireny ozy ny Galatiana 3:7-8 manao Kristy nanolotra ny nanafaka anay tamin'izy ny lalàna satria tonga vaozina monjy anay izy mba ho tonga amin'ny gentilisa koa ny teny fikasan'Andriamanitra dia lasa taranaki Abrahama tsika ny amin'izay fitahiana lehibe tao amin'ny Abrahama zay dia tsy inona kory fa lay famonjena nentin'i Jesosy Kristy zay ny amin'iny fa raha ohatra ka hiverenako kely lay Levitikosy zay nivakianao teo pasteur dia somara zava-tsy kely ihany izy hoe misy karazana fahotana anaky telo eo resahany eo dia ireo fahotana anaky telo ireo ny zavatra hitovizan'izy ireo dia izao misy fanonerana atao tamin'izany fotoana zany ohatra hoe nanota ny olona anankiray na nanota tsina izy na nanao fanahininy izy na inonina endrika le fahotana dia izao manotra afaheniny zay zany le hoe zay ny lazay ny lalàna raha ny lalàna zany no entina dia rehefa nanota pasteur Alvarez ohatra hoe nisy olona anankiray nanota ka tratrany amin'iny fahotana iny dia manolotra afaheniny fa raha ohatra hoe resaka fahotan'ny zanak'Israely manokana zany hoe nisy nanota ohatra ny amin'ny zavamasina satria misy resaka ny amin'izay eo iny moa le zavamasina dia ohatra hoe ny resaka ampafolo-karenan'i Jehova ohatra dia ny atao hoe manota le olona dia nandika an'izay lalàna zay satria ny baiboly dia milaza manao hoe entonareo ny fafolo-karena rehetra ozy eo amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko Jehova dia hovako anareo ny fitahiana hovako anareo ny lanitra ampidinako fitahiana mananamby ampo anareo dia amin'ny fotoana le olona mandika an'ilay sitrapon'Andriamanitra ka tsy manatanteraka an'izay zany ohatra hoe manadino adinonao ohatra ny manatanteraka an'ilay izy dia ny raharaha be dia ity be dia be ny olona manontany indray manao hoe fa manino zay ny tsy tahian'Andriamanitra nefa zay mpanompon'Andriamanitra dia amin'ny fotoana manadino an'ilay mpafolo-karena ianao dia zavatra hita tokoa pasteur mihidy ny tanan'Andriamanitra mety tsy mino amin'izany ianao satria misy amintsika mare karazana fampianarana be dia be hoe tsy ilaina tsony manao mpafolo-karena tsy ilaina ny manao fanatitra tsy manao mpafolo-karena zareo fa ny atsasaky ny karaman'ny olona takiny dia ny ato anatin'ny baiboly aloha tsisy miteny an'izay hoe takiny ka atsasaky ny karaman'ny olona fa fafolo-karena ny resahany eo dia misy fotoana ianao manadino an'ilay izy na tsy manao an'ilay izy dia ny resahany baiboly eto hoe afahenina raha ny lalàna ny jerena dia afaheniny no anonerana an'ilay izy pasteur Alvarez ohatra zany hoe raha ny ampafolo-karena an'Andriamanitra tokony ho 5 000 francs dia ny afaheniny zay 9,000 ariary zany tokoa moa zany 17% plus 17% ozy pasteur Alvarez zany hoe goavana be zany le fanonerana zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra tena tsy sarotiny mihitsy Andriamanitra amin'ny fakatoavana ny teniny fakatoavana ny sitrapony ary zay ny tenin'i Jesosy manao hoe raha ty ahy ianareo dia mitandrina ny didiko raha ty ahy ianareo dia mitandrina ny teniko pasteur Alvarez ny volaza eto moa zany pasteur dia fanonerana fanatim-panonerana ho an'ireo olona nanao hotatsina na dia hotatsinazy ilay izy pasteur toy izy ny ten'Andriamanitra hoe tena meloka tokoa izy ny amin'izay fahotana zay na hotatsinazy dia tahaka izay koa ny amin'ny olona manota nefa izy tsy mahafantatra ny tenany hoe manota misy karazany olona zany manota amin'ny zavatra anankiray nefa tsy fantany teny hoe ohatra zany raha ohatra ty raisiko ty ohatra misy olona anankiray ohatra hoe nandeha zany izy ohatra ny tifoborona izy pasteur tifoborona izy ohatra niaza zany nanao niaza vorona zany dia nitifitra vorona ka izy tsy nalala ity vorona tifiriny ty nisy olona atao ambadika tao dia le olona izay nandalo tao ny voatifitra ary izy tsy nalala hoe voatifitra le olona tao ary matao le olona ohatra zany zay ohatra zay izy tsy nalala lasa izy na dia nody tsy mahalala akory izy hoe
nisy olona voatifitra ny tao mbadimbadika tao zay tsy fantany mihitsy teo izy ny tenin'andriamanitra hoe diso izy na dia tsy fantany aza le izy araka nyvoalaza teo hoe le fahotana zany na tsy nala izy na fanahinina le izy na tsy fantatrao le izy dia fahatsoana foana zany a eo anatren'andriamanitra ary le fanatim-panoranao moa araka ny teninao teo pasteur misy zany ny fahotana zany a vidina misy zany sazy vidina zany ohatra hoe any Amerika moa zany hitako amin'ireny horonan-tsary a sy any reny dia amin'ny reportage reny dia mahita hoe raha misy zany olona ohatra hoe nanota hoe nisy fahaditsona nataony ohatra ka hoe tokony higadra le olona hoe ray volana dia azo ny vidina vola zay sady zay dia lasa tsy migadra le olona fa misy vola vidiny dia tahaka an'izay koa zany tsika pasteur raha tena tokony izy tokony hoe hisasytsika ho fatysika ho melokotsika ho voaozona daholo tsika mianakavy raha zay ny sazy tokony izy azo atsika hoe ny volantsika zay azo rehetra dia tsy azotsika hoanina fa tsy maintsy omena zay nadiso atsika nisy sazy zany tokony azo atsika teo anatrehan'ny tompo ary sazy tsy azo esorona mihitsy dia Andriamanitra no mividy an'izay sazytsika zay tamin'ny alalan'ny rano Jesosy ny rano Jesosy moa zany dia ny rano Jesosy ihany ny azo ividianana ny sazytsika olombelona dia nalohan'ny tompo zay vidana zay teo amin'ny hazo fijaliana zay natonga azo maty teo amin'ny hazo fijaliana hoe nalohany ny vidin'ny fahotako rehetra na inona nina fahotana nataoko dia nalohany zany ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe na inona nina elony tamin'i Jehova dia ho avela tokoa ny elony satria nandray an'izay famonjena zay ary zay tokony isoratsika an'Andriamanitra isan'andro an'andro hoe Andriamanitra so tsy moramora ny sazy ny eloko zay nataoko mihoatra noho zay zakako raha fahotana nataoko anie na fahotana nataonao dia mihoatra noho zay zakanao hoe tsy zakatsika ary zakako ianao mahita ndraiky karazan'olona manana aretina tena mampalahelo reny any amin'ny hôpitaly any amin'ny fiarahamonina any ny hôpitaly moa rehefa jerevanao a pasteur dia gaga ianao rehefa miditra fa misy karazana aretina hafahafa mihitsy any amin'ny le olona misy tio kely idirany rivotra eo mivava nefa tsy afaka mihinan-kanina intsony dia misy tio kely koa ampidirana hanina na ny fivoahany maloto dia mbola tsy any fivoahana maloto ara-dalàna fa tia mivatany aty ohatra ny misy tio kely koa ivoahany maloto na pipina maloto ny vatany amin'io tena tsy hitanao hoe tena tsy hitanao intsony zay mba olombelona azy santionany zany resahako zany fa mbola misy be lavitra sy mampangorovintsika lavitra no mahazo an'ireny olona any amin'ny hôpitaly reny ry havana malala tsy reny olo reny ihany tokony mijaly tany fa sika mianakavy mihitsy tokony niaritra mafiny io zany kanefa dia nalohan'ny tompo ny vidiny nalohan'i Jesosy ny vidin'ny fahotantsika dia zao ianao salama be io za io zao afaka mitory-teny aminao satria nalohan'ny tompo ny vidin'ny valon'ny fahotako dia za manana fahasalamana manana tombonandro atsika mianakavy dia afaka manantena fiainana mandrakizay tena nesoron'ny tompo mihitsy nalohany hatramin'ny kely zay zany ny zavatra natao teto dia tahaka izay koa pasteur hoe ny tompo zany nividy an'le fahotantsika nanonotra le fahotantsika fa araka ny teninao teo hoe raha misy zany ny olona mangalatra na maka zavatra anankiray zavatra napetraka tany aminy zava-masina io na zavatra olona tsotra zany dia zao zavatra hitranga pasteur hoe raha very zany le izy ohatra hoe nisy télé zany ohatra hoe poste téléviseur anankiray zany ohatra napetraka tany aman'olona pasteur ohatra hoe tsy tao le olona hoe tsy maintsy andeha vakansa dia mba apetraka any aminao ty etan'ity a fa la zay mba andehanao vakansa kely fa sao dia very eo vaky eo ny tranonay a raha tsy hidiny tranonay a fa mba menay anao ty zavatra sarobidy anay ty ohatra hoe le zavatra sarobidy ohatra zay zany le izy dia rehefa tany amin'le olona le izy a dia tsy hita le izy na simba le izy teo izy ny ten'Andriamanitra hoe le olona nitazona an'iny dia tsy maintsy manonotra ohatran'iny vaovao ary manome 17% amboniny insursis zany ray ampahenina zany a amboniny zavatra iny hoe mbola mandoha vola ihany koa zany ianao afahenina iny zavatra iny afahenina n'iny zavatra iny dia manonotra an'izay zavatra zay zany ianao a sady le zavatra zany solonao le zavatra ihany koa oneranao a le zavatr'olona zany raha ty aten'Andriamanitra ty a pasteur no resana zany pasteur Tofa ia na ohatr'izay le izy pasteur Alvarez zany hoe misy fanonerana atao mariky ny fibebana moa zany le fanonerana raha ty amin'ny andron'ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo a ny olombelona rehetrarehetra araka ny teniko teo hoe samy efa nanota avokoa fa ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao a dia ny amin'izao andro-pahavelomanao zao
dia Andriamanitra tsy te hitanisa hoe inavy ny fahotana nataonao satria be lehibe amintsika ne ohatra misy karazan'olona ne mijery an'ity fandaran'ity zao pasteur mpanao kolikoly avolenta mpanondrana bois de rose ny are-pirenena dia naondrany daholo ny sokatra naondrany tsokosoko ny volamena ny vatosoa fitiavan-tenan'izy mianakavy fahotanana zany ary za dia milaza aminao fa ireny olona zay mihinana tsokosoko ny are-pirenena mpangalatra ny tany-bahoaka ireny dia ratsy mibebaka reny ka manonitra dia horarany azo andreny sy ny tarana ny aoriana kely eo misy olona zao ne tena mitsotra aminao fa maka tanin'olona izy dia avy tany taratasy avy tany titre avy tany borina hitanin'olona io nefa le olona 20 taona ny teo 70 taona ny teo dia misy 20 taona ry zalahy tonga dia anaovany trano tanin'olona io dia avy eo nefa izy mivavaka ny anatin'ny fiangonana mamontsy ny fivoriany zanam-pelezana dia vitany manangana trano vatom-piangonana dia vitany manao rakitra be mihitsy rehefa ny anatin'ny fiangonana any dia ohatrany hoe izy no tena inona zany le zavatra mitranga misy karazana olona indray lazaiko aminao fa tonga anatin'ny fiangonanao izy dia mibebaka ihany izy eo bebaka izy fa mibebaka eo amin'ny olona eo pasteur mitsangana eny aloha dia mamaky ny salamy faharoamby telopolo manao sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarana ny fahotany sambatra izay ty sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanany dia mieritreitra izy hoe tena anazy zany teny zany tonga eo nefa mivoaka eo izy lasa ihany izy manompo kalanoro dia any amin'io kalanoro ihany no nieritreretin'ny famapana-karena azy manao fifandraisana amin'ny olona misy kalanoro io izy dia navita trano be tamin'ny alalan'io izy navita villa navita trano misy étage tamin'ny alalan'io fifandraisana amin'io kalanoro zany olona izany za dia milaza pasteur Alvarez fa ianao pisoloky sy ianao mpangalatra ny tanin'olona ianao mpanondrana ny are-pirenena mpanondrana volamena tsokosokona sokatra tsokosokona tsy haiko hoe inavy ny aren'ity firenena ity mpanodikodina volam-panjakana amina miliara maro de maro nahodinao sy nitaranakao dia nareo mianakavy ny mihinana an'io fa ny vahoaka malagasy mifafanyity za dia milaza pasteur Alvarez hoe tsy mora ho arena tsy mora reny eo anatrehan'ny tompo dia mieritreritra ianao fa mialokaloka ombadika ny fivavahana sy mpitondra fivavahana sasany dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona fa raha tsy mibebaka amin'io ianao dia ho ratsy ny fiafaranao jereo tsara ne Zakaiosy ne fantatsika tsara Zakaiosy mpangoroka rena fa rehefa nareny amin'i Jesosy Kristy tompo izy dia izao ny zavatra mitranga pasteur tonga dia izy mihitsy nanolo tena manao hoe raha misy zavatr'olona nanakeo amin'ny fanapakana izy dia onerako avy efatreny zany ary nizaniza dia onerako zany ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo satria fantany mihitsy fa mpanambaka ny malahelo izy mpanambaka ny piray tanindrazana aminy izy pisoloko ny tanin'olona izy mpangalatra vola sy ny are-pirenena izy dia onerako avy efatreny tsy hitanitsony hoe ahoana no anamarinana le fibebahana ka ndraindray misy olona mieritreritra manao hoe mibebaka dia homolotra fotsiny hoe mibebaka dia mody mandrotsaka ranomaso fa ireto arenanao zay azonao tamin'ny tsy mariny reto ahoany reto any ny fanontaniana no mipetraka ianao atao anatin'ny tokantranato misy amintsika ireo zao mety vehivavy ianao na mety lehilahy nandao ny tokantranonao ianao dia ny zanako hotely mianada najanonao ao rahalao anatin'ny tokantrano fa loza nanaraka mamasosy satria tsy velona anao zanakao dia lasa nanaraka olona vehivavy mpanambola ianao io le teny antsika eo mamasosy moa dia mihinana ny hanina azo amin'io ianao dia misy vehivavy ndray vehivavy tanora kely nanaraka lehilahy-panan-karena ianao dia io lehilahy-panan-karena io ny vady aman-janaka io olona io mitomany andreo malalina migogogo satria lasanao ny vadiny ianao migalabona ny arenany amin'izao fotoana izao dia nasainy nanangana trano ianao eny amin'ny sisitsisiny eny anangana trano ohatran'izao dada nefa vadin'olona ty ataonao dadadada ty dia mieritreritra ny tenanao anao fa milampitsainy ery ianao nefa mihinana ny alahelon'olona miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atsahary ny fangalarana vadin'olona atsahary ny finanana ny alahelo ny vady aman-janaka io olona io dia manonera eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hampiady ananao io tsy hitondra filaminatsaina ho anao io any pasteur Alvarez ty fiainany tsy mifaranao am-pasany na ino an'izany ny olona na tsy mino hoe ao am-pasana arangah io mifaranao am-pasany tsy mifaranao am-pasany io raha ny Baiboly ny jerena
ino moa afaka tsy mino fa tsy mifaranao pasana io fa mbola mitoy ny tantara ao arinan'ny fahafatesana ary ao arinan'ny fahafatesana zay vao tena mandrak'izay pasteur mandrak'izay anankiroa tsy maintsy mitsenany olona na le mandrak'izay ampidididy azy mandrak'izay ny amin'ny fahaverezana na le mandrak'izay rahanao am' jesosy kristy tompo ka ireo olona rehetrarehetra zay tsy nanonotra noho ny amin'ny fahotana etrarehetra hoe ny fitiavan'andriamanitra anao na de mpanota azy tsika de novidiny jesosy tamin'ny alalan'ny rany de raha ataotsika ho verimaina ve ny rany kristy zay latsaka noho ny amin'ny fahotantsika ny rany kristy zay nividianana atsika tsy volamena na vatsoa fa ny rany zanak'olo tsy misy clé mary tsy misy pentipentina ozy ny petera voalonytoko voalohany andriny valabe folo zany no nividianana atsika tamin'ny fitondratena dala tamin'ireo fahotana rehetrarehetra reo de tsy anararoatra ve noho ny fitiavan'andriamanitra anao hoe mba hanolo tena ao an'andriamanitra fa mbola itoy ihany amin'ny fanompotsamby itoy amin'ny fanompona kalan'oro itoy amin'ny fanondranana rem-pirenena itoy amin'ny fangalarana ny fananan'olona sy itoy amin'ny fanambakana ny vadin'olona de ianao mieritreritra ny tenanao hoe milamina ny amin'izany zavatra zany za de miteny pasteur fa rano eto androany io de manonera eo anatrehan'andriamanitra onera ny fotoana verivery foana onera eo anatrehan'andriamanitra ireo karazana fahotana vitanao mitondra fa anaty mpanonerana eo anatrehan'andriamanitra manatona mpanompon'andriamanitra zay tokony ho atononao de manonera zay ny vola zany teny soratra masina lay bokyny lalàna teo raha ny lalàna no arahana manatona mpisorona izy de ny mpisorona ny anao fanavotanao anao eto ndray zany de hoe manatona mpanompon'andriamanitra any amin'ny fiangonana satria inoko na tsy piditra am-piangonana azy ianao manana paster ianao de manatona de mibeba de mitondra fa anaty mpanonerana eo anatrehan'ny tompo tahaka ny zaka iosy fa raha ty zany tsy voavela ny elikao satria za de milaza pasteur ny famelan-kely ko marina fa efa vitan'i jesosy teo ambony azy fijaliana ny fanampim-panoneranao atsika mitondra ny otatsika izy kanefa raha tsy misy fibebahana lalina io raha tsy misy zany aneny mahatonga le hoe misy olona ny izy mianakavy ohatran'ny raha tsy fifarana zany daholo raha tsy fifarana zany daholo satria tsy nibebaka marina tamin'ny fanompontsampiny na tamin'ny alatra nataon'ny ray aman-dreny sy ny vonon'olona nataon'ny mety sanatriny zany mpamon'olona ny ray aman-dreninao na mpanompo-kalan'oro ny ray aman-dreninao na tsaika hoe inona ny fahotana nataony de metraikatry am'le taranaka le izy marina foana le teny soratra masina ny an'ny exodosy efa ny anarantsika teto manao hoe andriamanitra mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny taranaka faefatra génération faefatra zany tena misy famaliana ary de mididididy zay tratran'io pasteur kanefa isaoran'andriamanitra araka ny teniko teo manao hoe andriamanitra de nanao sakana nanao barazy-ngeza be tsy varinanao tsy atongo anao potika any am'zany faharavany zany fa asian'andriamanitra sakana le izy ho an'ny olona rehetrarehetra zay miverina amin'andriamanitra pasteur Alvarez marina tokoa zany pasteur ary mila raraotana zao fotoana fahavelomantsika zao ary indrindra zava-dehibe eo anao nandrehan'ity fantaranyity satria mbola misy fanantenana zany ny aminao na izy ianao zany na izy mandrea zao fandarana zao ary na inona fahotana efa nataonao raha ny baiboly ny jerevantsika momba an'andriamanitra de zao mbola misy fanantenana be dehibe mihitsy ny amonjen'andriamanitra anao ny anafan'andriamanitra anao fepetra tokona fotsiny takin'andriamanitra hoe ankatoavy ho ankatoavy tsisy ady varotra tsisy fangatahan'andro tsy misy fimonomonomana zay rehetra nambaran'andriamanitra taminao ninona fahotana nataonao de andriamanitra manome lalana anao ndray androany hoe afaka mbola langana anao ndray afaka mbola narina anao ndray andriamanitra pasteur araka ny teninao teo pasteur tsy vita fibebahana mbava fotsiny hoe de za moa zany re olona de mibebaka satria hoe nanota nangalatra nijangajanga nandanga de vita teo fa misy fihetsika miaingy avy any aminao mariky ny fononao mihitsy inona ary le zavatra anaporofonao fa tena mibebaka tokoa ianao nisy zavatra ohatrao pasteur ilaza fanoarana fijorona fijorona vavolombelona ndray andro zay nisy olona tsy haiko nefa nitantaraiko ty de izy ty na mbola tsy nitantaraiko fa efa nambarako ihany izy ty fa tsy tadetiko moa vina nanambarako azy hoe nisy fotoana somary tam'izay fotoana zay tany mbamvola tany nandeha ny vitsavatra ka moa zay tam'izay sana ninona dia nisy fotoana zany tsy maintsy zany ny andro ny entana teo de lasa le namako renana ny maromaro zany zay niaraka de zany ny andro ny entana de namako sasany lasa nandeha nijery sakafo jery zavatra azo hoanina de nandeha ry zareo tandrareo maraina ry zareo niala teo sabosaby tamin'ny am'folo teo de za ry zalahy zany miandre tany eto fa mba hitondra zavatra any mba hoaniko mba fa tena any akodaoda be zany le toerana
dia rehefa miverina vandry zareo no ny ariva ny andro efa ny amin'ny valoalina amin'ny voaverina jereko efa mamamo daholo zareo paster mamamo daholo dia ahoana rahalahy fa ahoana nareo fa mena vola ahoana ny tsy nitonanareo zavatra mba hoaniko dia azay tsy nahita ninina ao izy za moa ny teny hoe fa raha toka zany dia nahitinareo fa nanao anazy zany dia tsy nahita dia tonga moa dia tezitra be moa le anankiray hoe tena tonga dia tezitra be le anankiray hoe zeranga ohatrosotrosotrao dia lasa tsy mifampiteny intsony zany avy eo ka le olo io efa somary ray aman-dreny be any izy io dia lasa tsy mifampiteny intsony avy eo dia rehefa tsy mifampiteny a dia ohatra tsy milamina ny saiko hoe inona amin'ny antony tsy fampitenenana mandraparainy andro zany dia tsy mifampiteny dia nanatona azy avy eo miala tsiny aroary ohatra ka hoe somary nana fotoana anareo le zavatra nyteneniko hoe nampalainareo zavatra nyteneniko dia ozy le anankiray iny ary fa dia mamela ny elokao a dia ozy amantsy anazy tsy vitan'izay fa ty mba misy vola kely ray alina zany ameko anao a mba onerako a le zavatra nana fotoana anao oko zao izy fa na tsy mandray tsy mila mandray an'iny raiso mihitsy aloha tio a mba ho hitako fa tena namela anay ianao dia niraisin'le vola paster avy dia ataorinan'iny a raha misy ny olona tena mpinamana sy mifankaty dia zay rahalahy mianakireo atrambo zao tena niverina mifankaty mihoatra noho ny teo aloha satria za zany tsy vitany fotsiny hoe mamelana ianao ranka dia samy vita fa nitondra fanatim-panomerana mihitsy a paster mba hiavanako amin'izy dia ohatraohatran'izay koa amin'Andriamanitra misy zavatra zany hetsika misy dingana mila ataoko zany anatona an'Andriamanitra ahoana tokoa moa paster misy olona mavita mafoy manatona fanompotsamba izy dia mba ohatra zao ohatra hoe za fa nahita zany mihitsy tany amin'ny fifidianana tany aloha tany misy ho avy zao fifidianana eto amin'ny firenena dia zao misy karazany olona manao sorona ombo mihitsy manao sorona ombo mihitsy any amin'ny doany any amin'ny fanompotsamby sy zavatra maro samihafa zay mbola tsy voatanisy zavatra valera be no nataonao sorona any amin'ny fanompotsamby any dia hivavaka ianao rehefa avy eo hibebaka avy eo dia vitany fotsiny ve amotrambava hoe tompo mamelany eloko fa dia nanompo sampy a nefa ianao taria zany nanao zavatra be mba azonao mba vitana tsara am'izay ady atrehanao dia vo mainka ave fa ato amin'Andriamanitra hibebaka ave anao dia vitany mofogasy fotsiny sy raha manonaka ave le izy dia samy miala gama kosa tsy rariny kosa zany raha baiboly jerevany fa misy fanonerana Jesosy efa nanao fanonerana fa iza ihany koa mila manonotra arak'izay zakako arak'izay fahotanana ataoko mba fanaporofona fa tena miverina marina paster zay le voalazan'ny tenin'ny soratra masina moa etam-pamaraparanana lay hoe mangataka aminareo ary rahalahy mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona sitrak'Andriamanitra fanompoam-pivavahana mety ataonareo zany lay fanonerana dia hoe ny fotoanako rehetra tsy haiko firy taona ianao am'izao fotoana zao lany tao anatin'ny fisotrotoka tokoa sy ny fanompontsampy dia ny fanonerana azoko ataoko dia hoe ny androm-piainako sisa rehetrarehetra dia omeko an' Jesosy anompoko an'Andriamanitra ny tenako ray manontolo ny androm-piainako sisa rehetrarehetra mety efa 70 taona ianao mandray an'ity fantaran'ity efa ao anatin'ilay lazain'ny baiboly hoe raha tahiny mateza 20 taona zany hoe raha mbola mihoatra ny 70 taona zany ianao dia mbola famindrapon'Andriamanitra zay kanefa raha anonotra ianao ny 70 taona tany aloha rehetrarehetra zay perte tao anatin'ny fanompontsampy na tsy haiko inavy ny fahotana vitanao na tsy piditra am-piangonana ianao akoatra ny 25 desambra angaby ianao indrery ianao miditra ny fiangonana dia onery fa tsy mbola tara ianao tsy mbola tara mety amin'ny tanora ianao amin'izao fotoana izao ny tenanay dia tao anatin'ny fahatanorana mihitsy zay novonjen'Andriamanitra marina efa lehibehibe ihany raha ny fahitako azy satria efa mahazoazo any amin'ny atsasatsasany any paster atsasany mahery dia tao anatin'ny fahatanorana fa zavatra tsapako paster albaresy ny fahatanorana tany ho any amin'ny 70 taona 20 taona tany ho any tsy matiantoka zany hoe lasa lohanao tamin'ny fanomponan'ny tompo raha misy tanora matsy mieritreritra manao lohalohany somary nalazy kely anao la vie kely aloha fa hibebaka eo ihany ho avy eo ihany paster fa aza matahotra jady milaza aminao fa tena ararotiny fotoana amin'ny mahatanoranao zao anomponao an'Andriamanitra tena hiverenanao amin'Andriamanitra zay le manonotra zay paster ary zay lay fanonerana zay dia ny tenanao manontolo mazava ho azy fa rehefa an' Jesosy ny tenanao dia an' Jesosy ihany koa ny mombanao rehetra an' Jesosy ny fanananao an' Jesosy ny tokantranonao an' Jesosy ny volanao an' Jesosy ny fahaizanao an' Jesosy ny mombanao rehetrarehetra ampiasao entina hanompoana an'Andriamanitra fa
rehefa ampiasainao entina nomponan'andriamanitra zay talenta nananao na ny fanananao raha ohatra ianao manambola ianao a de azy ireariana hoe ny vola ampy ny fahaizana koa eo ny tena mahalala olona azy ireariana takan'izany fa eto anomponan'andriamanitra fa ny mampalahelo ane pasteur Alvarez misy mpanan-karena manana amina miliarany amin'ny banky manana izy eto Madagasikara de manana compte koa izy any Suisse any Belgique any Dubai izy manana compte be tena manam-bola be mihitsy fa mody manao mampalahelo izy eto Madagasikara nefa rehefa manao rakitra izy eo am-piangonana 5000 francs 10 000 francs zany no ataon'izy mianakavy 10 000 25 000 mbola takalo nefa manana compte ianao any Suisse manana compte ianao any New York manana compte ianao ao banque ao Paris ao manana compte ianao any Dubai de manao rakitra ianao 2 arivo ny ataonao rakitra zany ve de mba horariny tsy rariny ane zany tsy rariny zany ary ny volany zany olo zany tsisy ilan'Andriamanitra ny volany zany raha 2 arivo ny ataonao fanatitra tsy mila ny volanao Andriamanitra raha izay fa raha ohatra ianao mbo manao fanonerana ianao satria mety misy antony manokana misy olona ane pasteur tsy ny karamany nampanan-karena azy fa noho ny mialatra nataony noho ny kolokolo nataony satria manana irika anaovana kolokolo izy noho ny fahefanana ananany de matevina mahazo vola tena mikitapo isanandro za mino fa tsy 2 carton isanandro fa mety 4 carton mihitsy na 5 carton isanandro ny vola azony de na ilika any ivelany any za milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola tia hitany voninahitr'Andriamanitra ianao ka raha mbola mamangy anao ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ity toriteny ity manonera eo anatrehan'ny tompo ny fotoananao ny volanao de tsy mba mahafoy ho fiaraha-miasa amin'Andriamanitra ve anao nefa ny fahotanao tian'Andriamanitra ho avela de tsy mahafoy ho an'Andriamanitra ve anao mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atsika ary misy amintsika mpanan-karena mandren'ity fandarana ity manomboka efa mikiky mendalana any anatin'ny kibona ho any ny aretina manomboka efa marary ny ray anao am'izao fotoana zao any anatin'ny ray any no mikiky tsikelikely ny devoly any amin'ny atina ho any no mikiky tsikelikely ny devoly manomboka efa tsy mahazo aina ntsony ianao satria ny hanina hoaninao fa fidina am'izao fotoana zao tsy mahazo mihinana an'ity tsy mahazo mihinana an'ity karazana fanafody anakefitra no hoaninao ny ray andro maraina ianao mihinana alohan'ny amin'ny 7 de mihinana ianao no amin'ny 12 sy fefany de mihinana ianao alohan'ny isakafona amin'ny arivo de mihinana ianao alohan'ny amin'ny 9 alina andeha atory zany manomboka tsy normal tsony de mbola tsy tokasaina ve ianao hoe Andriamanitra miteny aminao mihitsy hoe tsisy hevitra tsony ny momba anao raha tsy manombotra ianao anatrehan'ny tompo ny fotoananao ireo kolikoly avolenta nataonao reo alatra be vava nataonao ty tamin'ny tany sy ny firenena ireo karazana faratsiana ny ainanao tany amin'ny fiarahamonina zay nisy anao tany de mbola tsy tokasaina ny bebaka ihany ve ozy Andriamanitra manao hoe avy fandarisika ho Jehovah mba nataka ny zaka azy ny fahotanao de ofitsina takany amin'ny oram-panala ozy angamby ianao manao hoe raha mitenako ihany de atolotra amin'ny tompo fa ny fananako tsy atolotra amin'ny tompo tsy maintsy voakitika ny fananantsika tsy maintsy voakitika satria zay le manonitra pasteur zay le manonitro zay eo anatrehan'Andriamanitra i Matthieu mpamoretra rehefa natsona ho apôstôly de ny zavatra nafoiny tao sy navelany tao de Zakaiosy efa nresako taminao teo ka ny famonjena marina fa hoe maimaim-pona ny famonjena nataon'ny tompo fa misy hetsika amponoana ary fanapaha-kevitra amin'ny alalan'ny fibebahana fanapaha-kevitra amin'ny alalan'ny fibebahana ilay vehivavy anankiray rehefa nanatona an' Jesosy eo amin'ny jaona toko 12 tsy tanapolo nentiny bebaka teo anatrehan'ny tompo tsy tanapolo hoe za de mibebaka fa za tsy anao tsony fa tadio tsara fa nisy menaka lafo vidy nararany teo amin'ny tongotry Jesosy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany io menaka io mariky ny fibebahana ka ambara amintsika izany tompoko fitiavan'Andriamanitra anao zany miresaka ny fanatim-panonerana antsika marina fa fahenina ozy mbola zany teny soratra masina kanefa za miteny amintsika hoe ny fitiavan'Andriamanitra anao de tsy avy fahenina fa ny fitiavan'Andriamanitra anao de be loatra faratampony loatra ny fitiavan'Andriamanitra atsika ary Andriamanitra raha ohatra ka nanao fanatim-panonerana ho atsika tamin'nanyrahany an' Jesosy Kristy tompo de ny tsara indrindra tao an-danitra tsy anjely no ny rahan'Andriamanitra tsy olo masina no ny rahan'Andriamanitra amonjy asy amonjy anao fa la izanany latokana de ny tsara indrindra lay tsy nisy ota mariky ny fahotana tao amin'ny rahan' Jesosy fa rahan'Andriamanitra lay Andriamanitra tonga nofo de Jesosy Kristy io ny tonga hamonjy atsika ary nizaniza manantona azy de tsy mba misy olavina mihitsy pasteur Alvarez tian'Andriamanitra hositraniny ianao tian'Andriamanitra ho afahany ianao tian'Andriamanitra ho tapaka tarangana ny ozony eo amin'ny fiainanao sy ny taranaka ho faramandimpy na inona fahotana vitanao mbola veriko mety mpanompo sampiringirina ianao
mety mpanompoka lanora ianao zany nampanan-karena anao mety mpanao kolokolo be mihitsy ianao kolokolo ny velomanareo manakavy ny vidiananao fiarakodia sy nanamboaranao trano ary mety mpanondrana ny are-pirenena ianao malagasy memanitra fa ianao memana-karena dia tsy mba misy fotopisainana mangoraka akory eo anatinao am'izao fotoana zao mety mpangalatra nireny tanin'olona pisoloko ny tanin'olona ianao na tsy haiko inavo ny fahotanao miverena amin'Andriamanitra tompoko fa tsy mbola tary ianao fa tadidio foana pasteur fa raha miala tambonin'ny tany ny olona anankiray tsy atondra na dia iray mbilanja monja aza na dia iray mbilanja monja ataoko valeur misimisy angamany tsy atondra na dia 10 euro aza iny angamba maivamaivana ny vola taratasy euro iny tsy atondra ianao na 10 euro aza ho any amin'ny varotsy mifody zay tsy maintsy andehanan'ny olona rehetrarehetra ary nataoko hoe manana 4 hectare ianao na 4 hectare eto ambonin'ity tany ity dia tadidio fa tsy mihoatra ny 2 mètres carrés 2 mètres carrés zany hoe 2 mètres ny sakany dia 2 mètres ny lavany be loatra ary zany 2 mètres ny lavany dia 1 mètre ny sakany zay ihany ny azo ny olona hipetrahana pasteur zay ihany ny azo ny olona hipetrahana za efa nahita mpanan-karena be tsy niditra pasana nataon'ny olona eny amin'ny sisiny anirotra eo amin'ny sisy pasana nataon'ny olona 1 mètre mahery 2 mètres latsaka ny lavany dia 1 mètre ny sakany tsy atondrana inona na inona fa aleo dia tena hoe dia mbola velona tompo dia manantona an'Andriamanitra dia manao ny marina dia mandray an' Jesosy tena mibebaka marina rehefa mibebaka fa tsy manao vavaka ohatry ny vavaka miambahamba na vavaka me tsara vela tsy mody mitondra baiboly sy firana dia nefa ny ao am-po ao tsy amin'izany akory tena hoe maherihery angambozany teny zany fa hitako anazy nefa fitiavan'Andriamanitra zany tsika moa rehefa mitoro ny tenin'Andriamanitra tsika koa tsy safosafo satria tsika tsy voakarama eto za tsy voakarama eto fa ny marina ny ambarako aminao sitrapon'Andriamanitra ny ambarako aminao ary zany mahatonga ny tsy mitsitsitsy teny mino ianao dia tsara voavonjy voavela ny elokao hiditra mifantsakany lanitra ianao tsy mino ianao dia anao sy ny tantaram-piainanao no mitoy ozy angamby ianao manao hoe samira angaty manino ty izy mikarakara ny fiainany fa aza mifampiteniteny dia tsy manana anjarany amin'izany ianao mpifotsy ny tele dia zay dia zay mahazaka no mitory mandray an'le izy pasteur Alvarez satria fahamarinany ty ary le boky Levitikosy tsy maintsy zay ny resaka rehefa any amin'ilay le hoe hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao raha miditra hafandray zay fa raha vao miresaka boky Levitikosy tsika aloha ka fa anaty mpanoerana dia miteny ohatran'izany tsika pasteur Alvarez nday vavaka arsika isotran'ny tompo ano zay tenin'Andriamanitra izay daoary raha eo zava-dehibe aminay tokoa ny nianatra ny teninao teto androany dia ny amin'ny fanonerana ianao mihitsy no nanao dingana voalohany Andriamanitra nanomitra ny fahotana ny vidy anay nanomitra ny fahotana zay vita anay raha ny fahotana zay nataonay tsiraray avy reto mihoatra no zay zakanay ary efa samy nanota avokoa izay rehetrarehetra tsy hakanavaka na dia tamin'ny zazakely aza dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny fahotana ny torotorona ny regniko tao akiboko tao koa dia mifona aminao zay mamirafo aminay androany tompo dia meo anay tsiraray avy nanao dingana ara-pinoana anotra ny fahotana zay vitanay efa marina fa vitanao fanomerana fa ianao kosa dia mitaky dingana avy aty aminay homariky ny finoanay ka dia taio tsiraray avy meo anay ny alapa-kevitra amin'ity androany ty hiala amin'ny ratsy fanao iova lalana iverina amin'Andriamanitra misaotra tompony amin'ny famelan-keloka misaotra tompony amin'ny fananganana indray misaotra ny amin'ny fanafahana ny amin'ny fanasitranana ny amin'ny fitahinao androany tompo dia mivavaka manokana ho an'ireo olona zay mety tratrana problema mafy tratrana aretina mafy noho ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria efa namely aneliko ty olona teny ao Jesosy dia barako fa sitra zao anabavy zao sitra zao rahalahy zao sitra zao rahalahy zao sitra zao anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Jesosy eo amen ihany tompoko mifarany eo ny fotoanantsika tamin'ity andro anio ity farany eo koa ny fanatim-panoera iny pasteur farany eo koa pasteur resaka hafandray iny tsy mitohitsondray satria tsika moa zany manisy ny baiboly dia zavatra hafandray no resantsika raha pitsoara sitrapon'Andriamanitra ka tsy mbola tonga any amin'ny raha an-lanitra Jesosy mivavaka ao anao foana zahay niza ianao dia mivavaka ao anao zahay mba hitahin'Andriamanitra no ny amonjena ny fananao zany no tena zavatra ngezabe tsy matimaty foana Jesosy raha nanao fanatim-panoerana ho asoanao fa misy antony lehibe ny natongavany ary raha re tompoko fa mbola tsy mikatona ny varavaran'ny famindrapo tahin'Andriamanitra misaotra anareo ihany koa naritra nijery sy ny hainatra amin'ny farany veloma tompoko